roapolo novambra roapolo sy roa arivo miaraka toko kilasy tokivavy tonga soa indray ato anatin'ny famparalam-baovao ny realnezy ny vaovao marina ary manasana indray hanaraka izany hatramin'ny farany tony mahazatra ary tendefa tongontsika amin'ireo lohateny-baovao izany. Vola vahiny mitetina raika ambin'ny folo tapitrisa dolara no tafavenina teto Madagasikara tao anatin'ny roapolo andro no hetsika fanentanana ny mpandraharaha amin'ny famerenana ny vidin'entana azo avy amin'ny fanondranana ho ny tale jeneraly ny tahery-bola-panjakana. Misy mantsy ireo mpandraharaha miandry ny fiakarany tahany vola vahiny vao mamerina ny volana eto Madagasikara mba ahazoana tombony ho ny tale jeneraly ny tahery-bola-panjakana. Tovovavy miisa 12 no niara-ny fanolanana teto Antananarivo tao anatin'ny 7 andro raha nitatry ny pôlisy pirenena. Tovovavy miisa 4 koa aza no efa niara-ny fanolanana nataona lehilahy iray 57 taona tany Ambohibary Moramanga ary omaly teo am-panolanana zaza 13 taona no tratra Ambodiondro io lehilahy io. Nirehare amin'ny matafiditra azy ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy amin'ny baolina kitra Eromay Metanira na dia isan'ireo laza sy mamiratra amin'ny mampiandry vodilaharana azy ao amin'ny ekipany Minnesota ao Etazonia azy. Androany ity mpilalao ny Barea ity no niverina namonjy ny ekipany ary nandefasan'izy ireo jet privé mihitsy nakasy teto Madagasikara. Etsy Zoel amintsika kosa indray ary izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinana ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso sabotsy. Ankafaliana indray no miarabako anao amin'izao zoma takariva izao. Tonga tokoa ity ny zoma dia tonga eto indray ny tena kanolotra anao ny vinavinana mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso sabotsy fa araka amin'ny 20 volana novambra 2024 ka dia asaiko ary ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Alors jerentsika taka mazatra ny eto Antananarivo ho an'ny tapamaraina dia ifandimby aloha ny rahona sy ny masoandro torak'izay ihany koa raha ny any Fianaratsoany. Isaka kely manavara ary sika ho any Anosy be any dia hitantsika ary fa dia anorana aloha ny andro ho an'ny rahampitso ka manodidina ny 13 hatramin'ny 14 degré ny maripana. Raha iverenantsika ny sarita Madagasikara ijerentsika ny ao anatin'ny tapamaraina hatrany dia saika ifandimby avokoa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra rehetra eraky Madagasikara ro ny rahampitso maraina. Ho an'ny hariva dia hisy ny fiovana ary hisy ny orana amin'ny faritra maromaro. Isika atao voatany dia ampiomanina raha ohatra mikasa ny tsangatsangana kely rahampitso araka amin'ny fianakaviana na ihany koa araka amin'ny namana manjakaiza dia homano ary ny arorana satria dia ho avy aloha ny orana eto Antananarivo torak'izay ihany koa ny any Fianaratsoany oram-baratra mihitsy no hita raha ny any Mahajanga sy ny Antsiranana any. Vinavinaina ho 17 degré ny maripana ambany indrindra izay hitantsika eto Antananarivo amin'ny rahampitso raha tokosaka 13 degré maripana ambony indrindra izay hitantsika any Mahajanga any sy any Toliara. Amin'ny mahery minitra indray no hiposaka ny abe masoandro rahampitso maraina raha tokosa izy ka hilentika amin'ny enora mahery 7 minitra. Isaraka renao nanaraka indray ny vinavinana mety ho toetry ny andro ary manome fotoananao ho an'ny rahampitso toy izao. Manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao veloma tompoko. Iverenantsika ho arahana vetivety indray ary aloha ireo lohateny. Vola vahiny mitetina raika ambin'ny folo tapitrisa dolara no tafavenina teto Madagasikara tao anatin'ny roapolo andro no hetsika fanentanana ny mpandraharaha amin'ny famerenana ny vidin'entana azo avy amin'ny fanondranana ho ny tale jeneraly ny tahery-bola-panjakana. Misy mantsy ireo mpandraharaha miandry ny fiakarany tahany vola vahiny vao mamerina ny volana eto Madagasikara mba ahazoana tombony ho ny tale jeneraly ny tahery-bola-panjakana. Tovovavy miisa 12 no niara-ny fanolanana teto Antananarivo tao anatin'ny 7 andro raha nitatry ny pôlisy pirenena. Tovovavy miisa 4 koa aza no efa niara-ny fanolanana nataona lehilahy iray 57 taona tany Ambohibary Moramanga ary omaly teo am-panolanana zaza 13 taona no tratra Ambodiondro io lehilahy io. Nirehare amin'ny matafiditra azy ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy amin'ny baolina kitra Eromay Metanira na dia isan'ireo laza sy mamiratra amin'ny mampiandry vodilaharana azy ao amin'ny ekipany Minnesota ao Etazonia azy. Androany ity mpilalao ny Barea ity no niverina namonjy ny ekipany ary nandefasan'izy ireo jet privé mihitsy nakasy teto Madagasikara.
Idirantsika avy hatrany ary ireo antsy priamaovao. Iroso amin'ny fanagazana ireo fahazon-dalana manondrana entana any ivelan'ny fanjakana raha toa ka minitsy mamerina ny vola vahiny vidin'entana ireo mpandraharaha ho ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana. Antoka amin'ny famerenana ny lanjany ariary izay famerenam-bola vahiny izay ka antony mahititra ny fitondram-panjakana amin'ny fampanarahan-dalana ho ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana. Vola vahiny mitetina 1.0 tapitrisa dolara no voalaza fa efa tafaverina teto Madagasikara nanomboka ny voalohany volana Novambra hatramin'ny 7 Novambra no ny hetsika fanentanana natao ny tahirim-bola mpanjakana. Tozirabefaritra sy Daniel Afa. Ny fanondranana entana izay ataony no tokony azahoan'ny mpandraharaha tombony fa tsy ny fiakarany sandan'ny vola vahiny mihoatra amin'ny ariary ho ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana androany. Misy mantsy ireo mpandraharaha mpanondrana entana no miandry ny fiakarany tahan'ny vola vahiny fa mamerina ny volany eto Madagasikara ka mahatonga ny fitotonga ny ariary ho ihany ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana. Ny opérateur tsirairay avy rehefa manondrana entana izy dia tokony misengagé rapatrier an'ilay devise mifandraika amin'ilay entana naondrany. Izany zavatra izany dia natao ahafahana manatsara ny mafana mandrindra araka ny tokony ho izy ny tahan'ny vola ariary mihoatra amin'ireo vola vahiny ka rehefa mamerina ny vola zany ireo mpandraharaha dia dikan'izay mibetsaka ny vola vahiny eo amintsena ary isy fiatraikany zany any amin'ny tahany ny ariary mihoatra amin'ireo vola vahiny ireo. Misy mieritreritra fa miandry ny akaran'le fiakaran'le ariary zay vao mamerina an'le vola nefa ny azavaina foana fa izy no manao an'le fandaharana ary ny fanjakana tsy manakana volany angeny fa tsy hoe vola fanjakana fa ny tombony fotsiny dia ho an'ny vahoaka malagasy rehefa manao an'le fandaharana araka ny tokony izy dia izy mahazo ny tombony araka le fandaharana ataony ary ny fanjakana malagasy kosa amin'ny le tany ariary zany mba araka ny tokony ho izy dia samy gagnant zany rehetrarehetra ao anatiny fa tsy hoe manao exportation anao dia mbola miandrika eo anao amin'le spéculation le devise dia lasa le devise indray zao nazahoanao tombony fa tsy le fandaharana. Nisy noho izany ny fanentanana nataony teo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana tamin'ireo mpandraharaha mba hamerina ireo vola vahiny azo avy amin'ny fanondranana entana avy any ivelany ireo eto an-tanindrazana. Hetsika izay efa nahafahana namerina vola vahiny 1.0 tapitrisa dolara teto Madagasikara tao anatiny 20 andro ho ny tahirim-bola mpanjakana. Iroso amin'ny fanagazana ny fahazon-dalana kosa ny fitondram-panjakana raha toa ka minitsy manao io famerenam-bola io ireo mpandraharaha raha ny nambara ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana. Dia izay tao anatin'ny direction générale ny trésor zany izay miandraikitra ny Finex dia nanao ezaka afahana mamerina afahana nampatsiahan'ireo mpandraharaha ireo fa tokony ho averina le vola nalefany fa raha ohatra moa ka tsy mamerina le vola izy dia voatery tsy omena zany ny taratasy ahafahany manao an'le fandraharahany atao anatin'ny andro vitsivitsy herinandro vitsivitsy dia nazahoana vokatra izay ezaka natao zay maka ohatra hoe premier ka hatramin'ny 19 novembre dia 11 millions de dollars ny vola rapatrié ka itoy zany izay ezaka izay ahafahana mampatsiaha ny mpandraharaha fa ilaina ny famerenana an'le vola ahafahana manatsara mandrindra araka ny tokony izy ny sehatry ny fandaharana ny ariary fandaharana sy ny tahan'ny ariary mihoatra amin'ny vola vahiny. Tsevina fa mbola ampy ho an'ny fanafarana entana mandritra ny enim-bolana ny tahirina ny vola vahiny eo ampelantanan'i Madagasikara raha ny taritra nataon'ny gouvernoura ny banque foiben'ny Madagasikara ny 4 novambra lasa teo. Famihevitra ny vidy vaksiny fanefitra ny coronavirus ny fitondram-panjakana amin'ny taona ho avy io ho ny ministry ny vola androany nandritra ny famakina ankapobeny voalohany volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bola-mpanjakana ho an'ny taona 2024 teo anivon'ny anteny miram-pirenena. Teti-bola izay nahitana fiakarana 7.7 sy 700 miliara ariary mahery raha mihoatra tamin'ny fandaniana tamin'ny taona 2024. Namafisin'ny ministry ny vola ihany koa fa eny anivon'ny distrika manomboka izao no anaovana ny tolobidy amin'ny tsenam-barim-panjakana amin'ny fananganana foto-drafitra satony sekoly sy ny tobi-pahasalamana ary ny kianja manara-penitra. Tozirabefaritra sy Daniel Afa.
Mitetina 20 sy arivo sy iray alina miliara ariary na 11 420 miliara ariary mahery ny teti-bolam-panjakana amin'ny taona 1 sy 2 arivo. Nahitana fitombona 7 sy 700 miliara ariary mahery raha oharina amin'ny teti-bola 20 sy 2 arivo izay nahatratra 7 sy 700 sy iray alina miliara ariary mahery na 10 643 miliara ariary. Isan'ny mampiakatra ny fampiasam-bolam-panjakana amin'ny taona ho avy io ny fitombon'ny teti-bola natokana ho an'ny karama ny mpiasam-panjakana noho ny fandraisana mpiasam-panjakana vaovao eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny ministera ny filaminana anatiny hoy ny ministry ny toe-karena sy ny teti-bola androany. Ankoatr'izay dia efa miomana amin'ny mety fanafarana vaksiny manokana iarovana amin'ny coronavirus ihany koa ny fitondram-panjakana hoy ihany ny ministry ny vola. Amin'ny taona gouvernemanta dia hevitra ny vidy vaksiny mba ahafahana mitsinjo ny fahasalamana ireo mpiara-belonantsika. Ny incertitude apitraka dia amin'ny hoe move anatsara ny fiainam-pirenena, anatsara ny toe-karena amin'ny ankapobeny, anatsara ny lafiny ara-pahasalamana sy ara-tsosialy ny fisiny zany vaksiny zany ka ampiova tanteraka mihitsy ny fivezivezena amin'ny ankapobeny, fivezivezeny ny fivezivezeny ny entana. Da misy pareky bebe io zany mbola tsy fantatsika. Zay ny incertitude andresahako tao. Kanefa ho iaho raha jerena ny zava-misy manerana zao tontolo zao, zay no mahatonga ny resaka vaksiny teo. Ary raha ohatra isika manao ezaka manokana mba ahazahoantsika zay vaksiny ny fanampiafina amin'izay ilatsika eto Madagasikara dia iverina fa mety iverina tsikelikely ny fomba-ny toe-karena eto Madagasikara. Isy ihany koa ny fanohanana arakasan'ireo tanora izay mipetraka any amin'ny faritra sy distrika ianjadiny ny kere hoy ny ministry ny toe-karena sy ny vola. Ny varanaretina Covid-19 sy ny kere any amin'ny faritra Madagasikara dia nanamafy ny finiavan'ny gouvernemanta ametraka ny endrika tsara koa ho any ny fitantanana ireo tampidi-doza. Ny famoronana asa vaovao dia amafisina amin'ny alalan'ny tohana omeny ny fanjakana ho an'ny sehatra tsy miankina indrindrindrindra amin'ny faritra sahirana ireny fa tsy ho vitan'ny fanomezana ny fanampiana ara-bola fotsiny fa tsy maintsy misy ny famoronana asa amin'ireny faritra ireny izay vao mety ho tontony tiady amin'ny kere sy mosary any Antsimihety. Namafisy ny ministry ny vola ihany koa fa eny anivon'ny distrika no anaovana ny tolobidy amin'ny tsenam-barim-panjakana amin'ny fananganana foto-drafitrasa. Ny tsenam-barim-panjakana amin'izao fotoana izao dia any anivon'ny distrikta no andaminana azy fa tsy aty Antananarivo araka ny mahasantatsika tany amin'ny tany. Izany no ezaka atao dia amin'ny alalan'ny politika ny fanapariahana fahefarana ny décentralisation. Ireo dia ahakasika indrindra ny famitana sy ny famitaovana ireo foto-drafitrasa vaovao izay natomboka tamin'ny taona 2020 indrindra eo amin'ny lafin'ny ara-tsosialy. Trano fampianarana, ny fitoeram-parifanana, ny toeram-pitsaboana, ny toerana fanaovana fanatanjahantena sy ny sisa. Androany moa no tonga nanao famelabelarana kabe ny voarakitra ao anatin'ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana 1 sy 2 arivo teny amin'ny antenne meram-pirenena ny ministra Richard Randriamandrato mialohan'ny androsoana izany eo anivon'ny asam-bomera ny herinandro ho avy zao. Tefekatra avo efapoloeny amin'ny ta ekeny OMS ny fahaloton'ny renirano manamorona ny ozinina misy ny fitrandrana fasimenty ao amin'ny komina Mandena Antolaniaro raha ny vokatry ny fanadadiana nataon'ny fikambanana Publiesco Européen na ny PCQVP Madagasikara. Ankoatra ny fahapotehan'ny fotom-piveloman'ny mponina izay mifototra amin'ny jono dia tratra ny areti-kibo noho ny fisotroana rano maloto ihany koa ny 500 isanjaton'ireo mponina ireo raha toka areti-koditra ny mahazo ny 20 isanjato amin'izy ireo raha ny vokatry ny fanadadiana nataon'ny PCQVP io hatrany. Mitaky ny fanonerana sy ny fanadiovana ny renirano ao amin'ny komina Mandena ny mponina any an-toerana ho ny fikambanana PCQVP Madagasikara androany. Tojo Rabefatra sy Daniel Afa hatrany.
Tao anatin'ny folo taona no efa nahatsikaritra ny fahaloton'ny rano amin'ny komuna misy azy ireo ny mponina ao Mandena any Tolaniaro raha ny fanidadiana nataon'ny fikambanana PCQVP miteraka aretina sy fahasimban'ny fotom-piveloman'ireo mponina misy 5,000 sy 1,000 alina ao amin'ity komuna ity ny fahaloton'ny rano izay manamorona ny ozinina misy ny fitrandrana Fasimainty any Antoerana. Tamin'ireo olona izay nanontaniana zany mikasika ny fahitany zareo ny atao hoe ny kalitaon'ny rano aloha zany dia 2,5 nireo izay nanontaniana no nilaza fa ny rano izay ampiasainy zareo zany dia avy any amin'ny renirano zany ary 1,7 amin'izy ireo no miteny zany hoe ny kalitao an'ny rano dia lasa ny aratsy nandritran'izay 10 taona lasa izay. Ny fomba namarinany zareo moa zany an'izay zavatra nambara izay dia hoe amin'ny alalan'ny fofon'le rano zany na ihany koa ny tsiron'le rano no ahafahany zareo miteny an'le izy hoe lasa ny aratsy tsy tony teo aloha intsony zany. Eo ihany koa no nilaza hoe nisy fetraikany teo amin'ny fahasalamany zareo sy ny fivelomana zareo zany ny izay hoe fiovan'ny kalitaon'ny rano zany. Rehefa miresaka fivelomantsika dia miresaka ny atao hoe jony zany ao anatin'izay. Raha mikasika an'ilay fahasalamana teo dia 5,100 nadiadiana no nilaza fa areti-kibony sy fivalanana ny tena mampahazo any zareo ny areti-koditra ny 2,100 ary ny fanaviana tsy fatam-piaviana ny 7,0 isanjato. Tafakatra avy 70 eny amin'ny taheken'ny OMS ny fahaloton'ny renirano ao amin'ny komuna Mandena io hoy Ketakandrina Rafidson mpandrindra nasionaly ny PCQVP efatra amin'ny taona 7,4 no efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny Rio Tinto Foibe any Londres sy ny PCQVP mikasika io olan'io ary mbola mitohatra amin'izao hoy Ketakandrina Rafidson. Le fikarohana avy aty aminay zany mampiseho hoe avo be le tany fahaloton'ny rano ny radioactivité an'ireo zavatra hita tany zany dia sahabo 7 avo eny amin'izay tao eken'ny OMS 7 avo eny. Dia ny Rio Tinto sy ny QMM fikarohana nataony indray milaza hoe tsy izay le izy fa acceptable tsara le tao dia izay le adievitra misy dia iny adievitra ara-tsiantifika sifra sy fanametarana no miady zany dia mbola mitoy izay resaka izay voafaky maly ry zareo zarany an'ity rapport ity ny Rio Tinto Foibe mariako foana dia efa namaly izy hoe voarainay le izy dia hodiniana dia tsy maintsy isy ny fitohizan'izay zavatra izay zany. Mitaky fanerana noho ny aretina izay mahazo azy ireo mponina ao amin'ny komuna Mandena io hoy ny PCQVP. Isy noho izany ny atrikasa ho tanterahany PCQVP miaraka amin'ny QMM eto Antoerana amin'ny 4 Desambra izao izay ampahafantarana ny tatitry ny fanidadiana sy iarahana mijery vahaolana ho an'ireo mponina. Fa eo amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray tovovavy kely miisa 4 indray no naolana ny lehilahy iray 5,7 taona tao Ambohibary distrikan'ny Moramanga omaly. Teo am-panolanana tovovavy 13 taona izay mbola virjiny no tratra ambodiomby ny lehilahy ary nahafantarana ireo tranga rehetra nataon'ireo. Ny haiko moa ity lehilahy ity tamin'ny famitorana natao azy fa tsy vao izao no nanatanteraka fanolanana. Tsy ho trango ihany nefa fa efa nisy 12 ihany koa ireo ankizy vahaolana teto Antananarivo fotsiny nanomboka ny 1,10 Novambra hatramin'ny androany ho ny polisy pirenena. Malala rakotiny irainy eo amin'ny sariny tokony anarandrian-jatovo. Tsy mbola misy fitsarana fa mitohy hatrany ireo trangam-panolanana niseho teto Madagasikara na izany eto Antananarivo renivohitra na ny any amin'ny faritra. Ho an'ny tranga izay niseho nanomboka ny 1,10 Novambra hatramin'ny androany izany hoe 7 andro monja tao anatin'ny fotoana izay nanamafisany filoham-pirenena ny fanasaziana ireo trangam-panolanana azy. Ankizy 12 indray no tratra ny trangam-panolanana ka tonga nitoroka teny amin'ny mpitandro ny filaminana. 5 taona ny zandriny indrindra amin'ireo vahaolana ireo raha toa ka 17 taona no zokony indrindra ho ny polisy pirenena. Piretapo sy Pray Tanàna izay milaza fa saika mpidoroka zava-mahadomelona no manatanteraka ny trangam-panolanana ho hiatrany ny tatitry ny polisy pirenena. Eo amin'ilay olona manatanteraka an'ilay izy ny zavatra tsikaritra dia olona sy tompon'ny tenany avy mandray zava-mahadomelona ny ankabeazan'ireny. Any an-trano ka misy any an-trano dia misy any ivelan'ny trano ny amin'izay toerana ahitana an'ilay zaza. Matetika ny
ny avy-tany mpanoloana izy ireny dia ohatra hoe zaza milalao eny an-tokotany na zaza voahiraka andeha hiatsena sy ny sisa dia misy indray raha moa le mpanoloana mihitsy no maniraka an'le zaza hiatsena dia avy eo anaty tranon'le entana afo ny vidiana ao an-tranony dia amin'iny no anararotany azy. Anankiray izay zao hoe nandeha amin'ny Ananarivo le zaza naka radio sargena tany aman'olona dia ny olona nanatanteraka an'le izy tsy hita rehefa avy eo dia mitsanga ohatran'izany le zaza fotsiny sisa no tsy maintsy atao zay hitsaboana azy dia ny fitadiavana tsy maintsy atao amin'ny mpitandro filaminana. Misy moa zany amin'ny ankapobeny dia milaza hoe tsy tompony tena izy tamin'ny nanao an'le izy fa nentin'ny zava-mahadomelona ohatrohatr'izany fa misy indray moa zany dia entin'ny loha ratsiny fotsiny amin'ny filany entin'ny filany bakon'ny filany. Ho an'ny trangam-panolanana niseho tany Ambohibary Moramanga Omaly kosa nambarany zandarmaria-pirenena izay nandray ity raharay fanolanana ity fa lehilahy iray antsoina hoe Gaeton ary 20 taona no nosamboriny toboparitry ny zandarmaria avy ao ampitabe Moramanga rehefa tratehaka teo ampanaovana ny asa ratsiny tamin'ny fanolanana zazavavy kely 13 taona. Vao voasambotra io lehilahy io ho nitatra nataon'ny zandarmaria-pirenena raha aman-drenina ankizy hafa miisa 5 no tonga nanantona azy ireo ary nilaza fa efa naolana io lehilahy antsoina hoe Gaeton io avokoa. Voalaza tamin'izany fa zaza manodidina ny 5 hatramin'ny 12 taona ireo voaolana ny Gaeton ireo. Efa nampiakatra raharaha amin'ny fitsarana ny fianakaviana namerina hatramin'ny fanentanana ireo rehetra hiara-ny fanolanana ihany koa moa ny mpitandro ny filaminana mba hitoroka hatrany raha toa ka misy ny tranga. Mbola manana 5 volana i Madagasikara io manana amin'ny fahatongavany andiany faharoa na ny deuxième vague ny coronavirus izay tsy azo idivirana indrindra fa amin'ny fotoana ririnina ho ny mpandinika raharaham-pirenena Sitraka Ramanjatona izay isan'ireo olona efa voan'ny Covid-19 tamin'ny fotoana nampirongatra ity valana retina ity tamin'ny volana Jolay lasa teo. Mbola tsy foana raha teo ny virus Covid matoa mbola misy ny olona voa eto Madagasikara amin'izao ho iatrany ity mpanao politika ity. Tokony mafisina noho izany ny fampiarana ny fepetra fiarovantena izay hita ho ny vatatoato ho Sitraka Ramanjatona. Tozy Rabefatra sy Daniel Afano mitondra ny antsiprian'izay. Niteraka faneho-kevitra maro teo anivon'ny fiarahamonina sy tamin'ireo tambazotra sosialy ny famirian'olona betsaka niaran'seho tamin'ity herinandro ity. Lasa goragora ny fepetra fiarovantena tao anatiny ireny fifampikasoana tsy nisy fanajana ny elanelana ireny. Tokony hoentitra ny fitoram-panjakana amin'ny fampiarana ny lalàna ho ny mpandinika raharaham-pirenena Sitraka Ramanjatona. Fifanoherana amin'ny zavatra resahana, zavatra tanterahana. Hitantsika zao Jerosalemy mandihy ny olona milanonana ny olona ao anatin'ny coronavirus tena voaro ve le ray metatsy kasibosy manahoany raikitra amin'ny barea dia ekena fa tsy nakany anatin'ny kianja ny olona tany Mazanga fa ny kianja ny écran géant rehetra raha Madagasikara fen'olona reny rehetra reny manahirana kely mieritreritra an'ireny satria sanatsy ve hopitary vato filambavany amin'ny fanatanterahana ny lalàna fa rehefa ho atao sy ajaina ny lalàna dia tokony tohizana zany amiko ny fanajana ny lalàna izay nampiarana hatramin'izay. Tsy azo idivirana ny iverenan'ny coronavirus na ny deuxième vague eto Madagasikara hoy Sitraka Ramanjatona izay efa isan'ireo voa tamin'ny fotoana nampahery vaika ny Covid-19 teto Madagasikara tamin'ny volana Jolay. Mbola tsy levina ny aretina matoa mbola misy ny olona tratry ny aretina amin'izao fotoana izao hoy ity mpanao politika ity. Mbola manana fotoana nefa isika eto Madagasikara mandra-pahatongan'izay andiany faharoa izay tena mirongatra amin'ny fotoana ny ririnina raha ny hitatra amin'izao hoy Sitraka Ramanjatona. Hiditsika amin'ilay deuxième vague io tsy maintsy tonga io anie tsy tedavina trony ny aretina tsy hoe miandry aretina ho importentsika hoe ho tonga indray ny aretina satria tsy any io koa ny aretina efa eto matoa mbola misy marary dia mbola eo ny aretina mbola tsy resy ny aretina fa voafehy ve sa tsy voafehy tsy fantatro fa zavatra misy mila miomana indray tsika amin'ny deuxième vague atao anatin'ny manana 3-4 mety 5 volantsika zany io manana amin'izay. Tsy ahivina fa nahatratra 7-20 ny tranga farany vaovao tamin'ny herinandro lasa teo ka mbola niteto Analamanga ihany koa no nahitana olona betsaka indrindra voan'ny aretina izay nahatratra 7-30.
tsy mbola voamarina ary tsy mbola fantatra sy tsy azo antoka hatramin'ny androany na manaraka ny fenitra ara-pahasalamana na tsy ireo arivava orona miparitaka izay varotany olona manerana andreny vohitra amin'izao raha ny fanazavana azo avy amin'ny ministera ny fahasalamana. Tao anatin'ireo volana mahery no niparitaka nanerana ny tsena sy ny moron-dalana ireo arivava ireo raha toka ny toeram-pivarotana fanafody no nahitana izany teo aloha. Nambaran'ireo mpivarotra fanafody moa fa orinasa sonono mamokatra ireo arivava ireo ary ireo toeram-pivarotana ireo ihany no manaparitaka izany. Ireo arivava orona miparitaka ireo izay ny ena be ihany koa ny vidiny hatrany amin'ny 5,000 sy iray alina ariary ny 500 isa anatin'ny boaty iray. Malala Rakotony Rainy sy tokony ana Randrianjatov no nanao ny fanadihadiana. Eny amin'ireo tsena amoron-dalana toy ny eny Tsaralalana sy Analakely, amina toerana misy ny fitohanany fifamoivoizana eny Ambohijatovo, eny amin'ireo tsena fifidianana entana andavanandro, efa saika ahitana ireo arivava orona miloko manga mitovy endrika amin'ireo arivava manaraka ny fenitra ara-pahasalamana nampiasaina nandritry ny firongatry ny valanaretina COVID-19 teto Madagasikara. Nambaran'ireo mpivarotra fa orinasa vahiny no mamokatra ireo arivava ireo eto Madagasikara. Izy izay aloha tsy kasibosy avy any amin'ny dokotera fa kasibosy alaina any amin'ny sinoa zany io e. Misy orinasa sinoa manao anazy mihitsy dia hatram'le ny sininy amianana fahasalamana iny dia ohatry ny orinasa sinoa mihitsy manana lisy fa izy tsy avy any amin'ny dokotera io. Betsaka ihany fa efa melany daholo kosa ny any anaty sinoa any efa mety dia anatsy. Tsy mitovy vidy amin'ny arivava hita amin'ny toeram-pivarotana fanafody ireo vavorona ireo fa saika latsaka ambany ny vidiny ka izay no mahatonga ny olona manjifa azy. Raha eny amin'ny fivarotam-panafody mantsy mbola manomboka hatrany amin'ny 2,000 ariary ny arivava orona iray. 500 ariary kosa nefa no mahazo raha ireo miparitaka eny an-dalambe. Ateo aloha teo izy zany lafilafy fa zao izy zany efa ny tobaka be ilay izy amin'le samy manana daholo samy varotra daholo ny magasin dia lasa latsaka kely le prix. Efa lasa 500 ariary izy zao raha 1000 ariary teo aloha. Teo aloha zao maka 3 alina dia zao efa lasa alaina 7,000 sy iray alina amin'izao. Zao aloha efa ny tapitra zao ny amianana fahasalamana tsy dia tena malafo tsony fa teo aloha malafo betsaka hoe malafo 10 boaty ohatr'izany fa zao efa na ray boaty raha tsy lany tsony amin'izao. Nambarany tompon'andraikitra iray avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana moa fa efa andalana amin'izao fotoana izao ny fijerena ireo orinasa mpamokatra ity arivava ity. No mafisiny ireo moa fa mbola tsy fantatra ary vao anaovana fanadihadiana amin'izao mahakasika ny mahara-pahasalamana na tsy ireo vavorona miloko manga izay miparitaka manerana ny renivohitra ireo. Loka goavana ho an'ireo nahazo naoty ambony indrindra tamin'ny fanadinana bakalorea no atolotra ny fondation Citeny sy ny solombavam-bahoaka nampany Rola amin'ity taona ity. Mbola voatazona ao anatin'izany ny fivahinianana any Etazonia saingy niovy izany satria dia hipetraka mandritra ny 3 volana any Washington ireo ankizy ireo ary hifanerasera amin'ny zaza Amerikanina. Mbola hiaraka hipetraka mandritra ny 3 volana eto Madagasikara miaraka amin'ireo zaza Amerikanina ireo indray aza ireo manam-pahaizana indrindra ny bakalorea ireo. Mbola isy ny fampianarana teny anglisy izay omeny British School ho an'ireo ankizy ambony naoty indrindra tamin'ny bakalorea ireo mialohan'ny azon'izy ireo any New York. Nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety Omaly Ariva no nanaova ny fondation Citeny niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka izay voafidy tao ampanian izay fampahafantarana izay hoarantsika ary ny antsiprian'izany. Mpianatra afaka bakalorea farany teo ary nahazo ny isa 5,70 amin'ny 70 amin'ny 20 antsoina hoe Zafinjiva Justo Meilleur. Mpianatra ny lycée Michel Canon avy ao Ejeda anatin'ny distrika Nampany no tsara vitana ho an'ity distrika ity ary nahazo ny loka amin'ny fivahinianana any Washington na New York miaraka amin'ny fondation Citeny sy ny solombavam-bahoaka Rola voafidy tao Ampany Marco Tsarady sy Kéron Idéalson. Iantoana manontolo ny fivahiniana nataony any an-toerana amin'izany ary samba no any Ampany no namoahana mpianatra mendrika. Io zaza io zany no hisitraka an'ity fanomezana loka goavana avy amin'ny fondation Citeny sy ny solombavam-bahoaka ny district Nampany Rola antsoina hoe zaza hamba handeha ho any États-Unis, handeha ho any New York, Washington ary hisitraka isaorana manokana ny British School fampianarana teny anglisy alohan'ny handehanana.
vaovao lehibe zany ho an'ny district Nampany satria zavatra mbola tsy nisy hatramin'izay nisin'izao tontolo zao a. Nahitana fobem-panadinana miisa 2 tao Ampany ary mpianatra avy amin'ny lycée miisa 4 no nandray anjara tamin'ny fanadinana saingy meilleur no nahazo ny mention bien. Nambaran'ny Fondation Cité ny fa British School no isahana ny fampianarana teny anglisy ireo ankizy nahazo note tsara indrindra amin'ny baccalauréat ireo mialohan'ny andehanany a New York, Washington. Rabaina manokana ny lauréat-ny Ampany zany dia ny British School eto Madagasikara zany ireo mpampianatra avy any Grande-Bretagne no handray an'io zaza io zany amin'ny fianarany teny anglisy mandraky iaviny le fotoana izay andehanana ny Washington. Mpianatra maro izay mendrika indrindra tamin'ny baccalauréat farany teo avy amin'ny tanàna maro manerana nosy no azony loka ary azo ny New York io ankoatra ny manana naoty ambony indrindra eto Madagasikara. Isan'ny azo tombony ao anatin'ireo isy antoka iray manontolo ny mendrika indrindra avy amin'ny Faradofay, faritra Androy, Toliara voalohany ary Mananjary. Eo amin'ny vavaon'ny fanatanjahantena kosa indray, tsara ny toerany ekipan'ny Bariany Madagasikara ao anatin'ny fifanitsanana hiatrehana ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika amin'ny baolina kitra na ny kanina amin'izao hoy Romain Metanira izay iray amin'ireo vodilahara ny Bariany Madagasikara androany. Efa vonona niatrika ny lalao amin'ny volana Martsa hiaonana amin'ny Etiopia sy Niger ny ekipa hoy izy ary isany andray anjara amin'izany izy raha tafiditra anatin'ny mpilalao izay ho antsony mpanazatra Nicolas Dupuis. Androany no niverina noda ny États-Unis Romain Metanira ary nandefasany kluba ny Minnesota United fiaramanidina manokana mihitsy anakazy teto Madagasikara io arivo io. Lantra Samilfan. Nahafapo ny dingana vita ny ekipan'ny Bariany Madagasikara tamin'ny lalao 4 natrehana nandritra ny fifanitsanana ho an'ny kanina 2024 na ny fiadinany amboarany Afrika amin'ny baolina kitra hoy Romain Metanira. Tao anatin'izany lalao mandroso ny fanandrinana tamin'ny Etiopia, lalao mandroso tsy miverina ny aonana tamin'ny Elefanta ny Côte